fantatrareo fa sy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena dala izay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry sy misy kilema ary sy misy pentipentina. Amen. Eto zany dia manambara Petera hoe fa ny rany Kristy, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry sy misy kilema ary sy misy pentipentina. Amen. Zany hoe ilay rany zanak'ondry tamin'ny Exodus 12:5 dia manambara tanteraka tsy amin'ny lazainy apôstôly Petera fa nanafaka tamin'ny fitondrantenasika, nanafaka tamin'ny fahotansika sy vola fotsy na volamena fa ny rasoan'i Kristy ilay tony rany zanak'ondry sy misy kilema ary sy misy pentipentina. Zany hoe tany amin'ny Exodus 12:5 no tenin'Andriamanitra maka zanak'ondry lahy iray taona tsy misy kilema vonoana amin'ny 4 amin'ny alina alay vonirany ateo amin'ny tolam-baravarana roa na totom-baravarana dia raha mandalo amin'izany tany zany dia sendringanareo fa andalo fotsiny satria amony lamatoa Jehovah Andriamanitra amin'ny fotoana io. Eto zany dia sara mbara amintsika fa tandindony zany zavatra zany nefa nytandreman'Israely fa tanterahana dia tamin'ny andro ny Kristy Tompo ilay nandasaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana dia ilay rasoan'i Kristy izay tsy misy pentina tahaka n'ilay rany zanak'ondry sy misy kilema ary tsy misy fampetipetenana araka ny voalazan'ny Petera voalohany amin'ny anjininy 7 ka hatramin'ny 9. Eto zany dia mino fa mazava aminao avokoa satria fa tanterahana tamin'ny testamenta vaovao lay rany zanak'ondry sy misy fampetipetenana dia lazain'ny Petera amin'ny anjininy 7 fa ny rany Kristy, ny rasoan'i Kristy dia toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary sy misy pentipentina ilaina navotana antsika tamin'ny fahotana riavana. Eto zany dia manambara zany hoe nitandrina ny zanak'Israely ary nitandrina ihany koa tandremana ihany koa ary tanteraka tamin'ny Tompo izay rehetra nylazaina momba ny Paska. Ny zanak'ondry moa dia ny vatantenan'ny Tompo misy ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ny raha dia ny rany Jesosy Tompo. Ary izao ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Rehefa ho avy ny fotoana izay atanterahany fahafatesana ny Tompo dia besaka izay zavatra nitranga. Mafy ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Fanavotana moa no ataon'ny Tompo satria ny tena fanavotana dia nanavotana Andriamanitra zany hoe raha efa nandalo zany Jehovah Andriamanitra tamin'ny tany Egipta riavana dia ringana avokoa ny lamatoa rehetra tamin'ny tany Egipta. Fa ny zanak'Israely kosa tsy ringana satria nitandrina Paska izy ary nasiana marika ny raha teo amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tao-toam-baravarana. Ary rehefa nahita an'izany Jehovah sy ny anjely-mpandringana dia nandalo fotsiny fa tsy nandringana ny lamatoa tao amin'ny tanin'Israely. Fa ny tany amin'ny tany Egiptianina kosa izay tsy nisy tao amin'ny tany Egipta kosa izay tsy nisy raha teo amin'ny tolam-baravarana dia novolony avokoa ny lamatoa. Ka tsara zany ampahafantarina antsika fa ny lamatoa rehetra dia any Jehovah. An'Andriamanitra ny lamatoa rehetra noho izany dia tokony hitandrina ny Paska. Fa raha sanatria misy lamatoa tsy mitandrina ny Paska dia ao anatin'izay ry havana. Raha ohatra ka misy lamatoa sy mitandrina ny Paska dia ho aringan Jehovah izy ary azo antoka ny andringanana azy. Azo antoka ny andringanan'Andriamanitra azy satria tsy misy fiarovana. Ka eto zany dia efa mampitandrina ny lamatoa sady. Mety ozy ianao miteny ka ny fianarana manko lazaiko anao. Fa raha ringana ianao tsy hitodinao hatramin'ny farany fianaranao io. Dia izay herinandro ve? Satria raha ohatra ka marary ianao sanatria dia vitanao ihany tsy mianatra herinandro. Na tsy miasa herinandro. Ka hoy aho hoe aza atao sakana ny fianarana na ny asa. Fa zany ane tsy ho vita raha marary ianao Zany ane tsy ho vita raha ohatra ka hoe misy zavatra manjoanao.
satria tsy taona 3 tsy taona ny foazam-panahy ka isika mila mankasitraka ary mankatoa ny tenin'Andriamanitra. So isika ndray no ringana avy eo fa Jehovah'Andriamanitra ane ka andalo any Madagasikara amin'ny fotoana eo ary rehefa andalo eto Madagasikara izy dia isika anyziona Tanànamasina dia mandalo any izy ary ho hitaneo izay tsy tongany, ho hitaneo izay tsy tongany ka hoy izao amintsika hoe tsara ihany ny mankatoa na mankasitraka ny tenin'Andriamanitra fa tsy misangisangy Andriamanitra fa miaraka amin'ny anjelim-pandringana. Nandalo Andriamanitra mamaton'alina tamin'izany fotoana izany ka hatramin'ny maraindray na re mamaton'alina tahaka an'izany mihitsy ny samborana ny tompo hatramin'ny maraindray na ilay nandavan'ny Petera azy rehefa naneno intelo ny akoho. Rehefa naneno ny akoho dia nanday intelo Petera. Tsara mpahafantarana antsika fa zavatra misy dia tahaka izao mety mametra-panontaniana isika hoe nahoana moa ny Paska sy ankalazaina amin'ny antoandro fa ho Jehovah'Andriamanitra amin'ny hariva nefa Jesosy Tompo tamin'ny 12 antoandro izy no tamin'ny 12 antoandro izy no nanomboka ny teony azo fijaliana. Tamin'izany fotoana izany dia hatramin'ny 3 hariva zay izy vao nalevina amin'ny 3 satria ho avy ny sabata fa zoma ny andro nahafatesany mantsy tamin'izany. Maty zoma ny tompo ary ny zavatra n'izy dia tahaka izao. Ary rehefa nandeha ny fotoana dia tsy maintsy tanterahana nefa ny tenin'Andriamanitra izay voalaza hoe alaivo ny zanak'ondry dia amin'ny andro 7 amin'ny hariva no hamonoana azy. Ahoana ary ny hatanterahana izany? Ahoana tanterahana izany? Hoe amin'ny hariva na Jesosy Tompo ihany koa ane mba nitandrina ny Paska, ny Paska hariva lazaiko anao fa tsy Paska akory ny Tompo maty. Tsy mbola maty tamin'io izy fa porofoisika ara-Baiboly izany. Fa tsy tamin'ny andro mofo sy misy masirasira, andro voalohany sy tamin'ny aliny Paska akory ny Tompo maty fa tsara mpahafantarina ansika izany fa ny Tompo dia nitandrina ny Paska mihitsy ny aliny io satria fanafana ny fanandevozana io izay nanafana ny zanak'Israely tamin'ny tany Egipta tamin'ny fanandevozana ary maraindray izy namaky ny ranomasina mena amin'ny andro voalohany ny andro sy misy masirasira, ny andro mofo sy misy masirasira. Andao ary porofonisika ara-Baiboly fa nitandrina ny Paska ny Tompo alohany hafatesany. Ary talohan'izay aza Jesosy Tompo fony 12 taona ilay tsy hitan'ny Maria sy Josefa iny taiza ny nahitana azy tao am-piangonana ary Maria dia tao amin'ny tempolo nahitana azy ary Maria dia niteny hoe nahoana ianao anaka nanao an'izao taminay fa ny rainao dia nitady ianao taiza sy taiza nitadiavanao tany amin'ny fianakaviana tamin'ny toerana rehetra nefa tao amin'ny tempolo ny Tompo dia hoy izy tsy fantatrareo nga fa tsy maintsy ato an-tranony raiko satria nambarany misy fa tsy zanako Josefa izy. Maria no niteny hoe taiza sy taiza ny rainao dia nitady ianao izy. Amin'izany fotoana izany mandeha lalana kilometatra vao tonga tany Jerosalema tao amin'ny tempolo satria tsy maintsy tany tempolo tany amin'ny tempolo Jerosalema nitandremana ny Paska tamin'izany fotoana izany. Eto izany dia tsara mampafantatra antsika fa izay toerana voafidin'i Jehovah dia tsy maintsy ihany nitandremana ny Paska. Teto aloha izany ny Paska nitandremana ny zanak'Israely voalohany dia tany amin'ny tany Egipta satria fanalana ny fanandevozana izany Paska izany. Nitandreman'ny Tompon'ny Paska kosa dia niaraka tamm-pianany. Donc izay rehevantsika eo anaty Baiboly hoe taiza ny nitandreman'ny Tompon'ny Paska ndao ary izay rehevantsika ao amin'ny Marka. Ao amin'ny testamenta vaovao indray isika zany mijery nefa tanterahana ilay testamenta taloha atsy amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny Marka indray izay rehevantsika izany fampianarana izany Marka 7:10. Toko 7:10 dia hovakinsika ao anatin'izany. Izany hoe nitandrina Paska aloha zany Jesosy Tompo
talohany afatesany ary ninona ny mofo ninona mofo sy misy masirasira izy ary nampiarahana amin'ny anana mangidy ary mofo sy misy masirasira aza anony niaraka ny hoanina tamin'ilay divay izay nilazain'ny tompo hoe itsy ny rako dia io marika n'ilay raha izay natao teo amin'ny tolam-baravarana roa sy ny totom-baravarana dia io manambara n'ilay divay tamin'ny andron'ny tompo ary ny rasoan'i Kristy mihitsy izay voalazan'ny Petera taty aoriana izay rasoan'i Kristy izay tahaka ny rany zanak'ondry tsy misy kilema sy misy pentina dia ny rasoan'i Kristy zany dia hozarevansika amin'ny 12 amin'ny anjininy sy ny mpianany ninona ny Pasika averiko ny soramandry vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompana hoe niny iarahan'i Jesosy sy ny mpianany ninona ny Pasika anjiny 12 ary tamin'ny voalohany andro finanana ny mofo sy misy masirasira izay famonona ny Pasika dia hoy ny mpianany taminy aiza mitsinao ale anamboarana ny Pasika inanana ny Pasika inananao ny Pasika dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nao taminy hoe mankanesa any an-tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo dia manara azy ary lazao amin'ny tompony trano izay ijiranareo hoe ary lazao amin'ny tompo trano izay araka izay nolazainy taminy dia nanamboatra ny Pasika izy ary no ny ariva ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy ary no ny ariva ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy ary raha nipetraka mihinana izy dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no amadikay dia nalahelo izy ka samy nanontany azy sy rairay hoe izao va izany ary Jesosy nanao taminy hoe izay anankiray tamin'ny 12 lahy miarana soboka tamiko tao anatin'ny lovia no izy fa ny zanak'ondry dia mandeha tokoa araka nanoratana azy nefa lozan'izay olona ahazona ny zanak'olona atolotra tsara ho an'izay olona zay raha tsy ary akory ary raha mbola nihinana izy Jesosy nandray mofo ka no nefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe raiso ity ny tenako dia nandray kapoka izy ka no nefa nisotro dia natolony azy ka dia nisotroan'izy rehetra izany ary izy taminy ity ny rako ho amin'ny fanekena vaovao izay alasaka amonjy ny maro lazaiko aminareo marina tokoa tsy mahisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piaviny andro isotroko izany izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra amen eto zany dia manambara amintsika zany eto fa Jesosy tompo dia mbola nanao ny Pasika izy tandrina ny Pasika izy ary raha hitantsika dia manambara mihitsy ny tompo fa mbola teo izy niala ny Pasika ary ny andro mofo sy misy masirasira ary aveo nandeha ny tompo tany antenimboatra Getsemane ary rehefa tonga tany izy dia tany izy ny voasambotra zany hoe efa vita ny tompo aloha zany ny nitandrina ny Pasika izay nanolorany ny mofo sy misy masirasira sy ny rano dia io zany dia tanteraka izay ilazany Jehovah-Andriamanitra hoe mofo sy misy masirasira ampiarahana amin'ny anana mangidy ary nisy anana mangidy mihitsy tamin'izany fotoana zany no an'ny tompo sy ny mpianany ary lay mofo dia izy mihitsy ny namaky an'ilay mofo sy misy masirasira fantantsika sara mantsy zany fa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia sy maintsy misy amin'ny Pasika zany no mahapasika ny Pasika dia ny fandraisana fanasan'ny tompo fa tsy amin'ny aliny Pasika akory no hitandremana ny finanana zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo zany fa amin'ny andro fa 12 zany izay entsona hoe fetiny voaloam-bokatra io zany no andro na hafatesan'ny tompo zany
io zany no ankalazana hoe maty ny tompo tamin'ny fotoana io dia io no ankalazana ny finanana ny finanana zany ny fanasan'ny tompo. Ny fanasan'ny tompo de sy mofo dipaina akory ny tapatapahana na hoe biscuit de mividy divay ery ambadika ary sy izay akory ny fanasan'ny tompo fa fotoana ny voaloboka zao dia tena voaloboka misy no amin'ny fotoana io voaloboka misy zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny tompo zany de voaloboka ny tontolo de ny fiazana tao anaty lamba madio dia iny zany iny ranom-boaloboka tsy mifangaro iny andraisana ny fanasan'ny tompo fa sy hoe ranona divay vidina akory hoe divay anaty tavoahangy de iny vidina na hoe karazana ranom-boankazo de hoe misy ranona voaloboka de iny vidina sy izay akory fa ilay voaloboka misy totono de rehefa totono ilay voaloboka dia misy lamba vaovao zay mbola sy nampiasaina de atao anatin'iny de fiazana iny le hoe famiazam-boaloboka de fiazana ao anatin'iny ny ranona voaloboka dia aveo aveo zany dia iny ranon'iny no iny ampiarahana amin'ny mofo tsy misy masirasira. Ny mofo tsy misy masirasira dia amboarina misy ny mpisorona ny manao azy, ny mpisorona sy ny loholona manao an'ilay ilay mofo tsy misy masirasira miaraka amin'le vita zany tokony anamasy tena sara satria miasa mafy amin'ny Pasika. De ireny zany no alaina de rehefa alaina reny de mofo tsy misy masirasira izay niraisin'ny tompo hoe ny tenany ary ny anana mangidy no antsoina hoe fahoriana lehibe io sy maintsy hoe hoanina amin'ny fotoana io ary ny divay diasiza zay ny tenany tompo. Ka amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo zany sika tsy mihinana an'ilay anana mangidy fa amin'ny antoandro sika no mihinana an'ilay fanasan'ny tompo. Zany hoe amin'ny antoandro teniko zany mitakariva zany eo amin'ny fito eo no nanantsika an'ilay fanasan'ny tompo zany amin'ny alina zany amin'ny ariva no mihinana ny fanasan'ny tompo amin'ny andro fahaenina amby folo amin'ny Pasika zany izy io. Zany hoe andro fahadimy amby folo mbola nina mofo sisy masirasira ny tompo ary nitandrina zany hoe andro voalohany amin'ny andro mofo sy misy masirasira zany ary amin'ny andro fahaenina amby folo zany ny tompo zay vao hoe maty de iny zany no ankalazaintsika. Zay zany no zavatra misy zany de zay no ankalazaintsika. De ampahafantariko eto fa nitandrina ny Pasika ny tompo taloha na hafatesana. Ary atsy amin'ny testamenta vao moa de voalaza hoe voavony Kristy Pasika ho antsika. De mankalaza ny Pasika tokoa zany hoe ny alina faefatra amby folo sika mihinana ilay mofo sy misy masirasira ampiarahana amin'ny anana mangidy fa amin'ny andro fahaenina amby folo koa sika de mihinana an'ilay fanasan'ny tompo. Io lay fetiny voaloham-bokatra izay ankalazaina amin'ny fety fito de ilay nahafatesan'ny tompo zany. De ndao indray ary antsika hoe zarevantsika sikelikely any amin'ny Pasika zany izay zavatra mety hoe manitikitika ny sainao anontaniana de iny misy zany no ambara eto amin'ity androany ity. Zany hoe nitandrina ny Pasika aloha zany Jesosy tompo alohan'ny hafatesany. Ninona mofo izy ary ny mofo de razay ny tenany ary ny divay nataony hoe ny rà. De ina nefa zany ilay rà natao teo amin'ny tolam-baravarana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany fony mbola tany amin'ny tany Egipta. Iny no famantarana dia ny rà izay tamin'ny andro ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta. Ary ampiarahana mofo sy misy masirasira izay lazaina hoe mofo sy misy masirasira de ampiarahana koa ny anana mangidy. Ny mofo sy misy masirasira zay lazainy tompo ny tenany de ny divay lazainy hoe ny ràny. Ary sy maintsy miditra amin'ny ariva ny Pasika tena araka ny soratra masina. Zany hoe sy maintsy miditra amin'ny ariva zany ny Pasika de ahoana ary zany no sy maintsy natanterahana an'izany amin'ny ariva. Andao ary ho zarevantsika indray ny Baiboly any amin'ny lioka indray zarevantsika. Nahoana ny Pasika sy maintsy amin'ny ariva nefa Jesosy tompo aza maty amin'ny 12 atoandro amin'ny atoandro
mosy tokony amin'ny antoandro va no ankalazana ny Paska? Diso ve zany ny fankalazana ny Paska amin'ny antoandro? Eny tompoko, diso ny fankalazana ny Paska amin'ny antoandro ary ny fankalazana ny hoe atody ny Paska na hoe bitro ankalazana ny Paska, diso daholo zany. Fanaovana sinisinina ny tompo zany. Tompo sy azaka mipitovisika amina biby maloto fa rehefa zanak'ondry dia zanak'ondrin'Andriamanitra fa sy hoe misy hoe zany hoe bitro zany. Ka sy maintsy amin'ny hariva ny Paska, fa ny fankalazana azy amin'ny antoandro dia efa fanaovana sinisinina ary fandavana mihitsy ny lalana an'i Jehova. Ary Paska ankalazaina amin'ny fiasaram-belatsia. Ndao izy rehefa sika amin'ny Lioka 7:20. Zay rehefa sika ao anatin'izay ihany koa ry havana, hoe fa maninona sy maintsy nisy jiolahy anankiroa teo anila ny havanana sy havian'ny tompo rehefa maty izy. Zavatra ao anaty Baiboly ve zany tsy maintsy natao ve zany sa inona marina ny tena tsy ambaratelo na hafatesana? Ndao ary aloha zay rehefa sika ny Paska amin'ny Lioka no zay rehefa sika azy 7:20 dia ho zay rehefa sika amin'ny anjininy zay rehefa sika amin'ny anjininy voalohany. Niny tsara ny Pilato an' Jesosy sy ny lanolorany azy omboana tamin'ny hazo fijaliana. Anjininy voalohany hovakina amin'aran'i Jesosy tompo. Ary ny olona rehetra nisangana ka nitondra ny Jesosy tany amin'ny Pilato dia ny ampangazy ka nanao hoe ity mihitsy hitanay nampihodina ny firenenay sady nandrara tsy andoetra ho an'ny Kaisara ka nilaza ny tena no Kristy mpanjaka. Ary Pilato nanontany azy hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Ary hoy Jesosy namaly azy ka nanao hoe voalazanao. Dia hoy Pilato tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny vahoaka, sy hitako izay eloka an'ity lehilahy ity, fa vao mainka nandentika ireo ka nanao hoe nampihodina ny olona izy sady nampianatra eran'ny Jody rehetra manomboka hatrany Galilea ka hatraty. Raha nandre izany Pilato dia nanontany raha olona avy any Galilea Jesosy, ary rehefa fantany fa avy tamin'ny tany tapahin'i Heroda izy dia nampanatitra azy tany amin'ny Heroda izy, fa fantany fa tany Jerosalema koa Heroda tamin'izany andro zany. Ary faly dia faly Heroda raha nahitany Jesosy fa efa ela izy zay hita azy, satria efa nandre ny aminy ary nanantena ahita famantarana taony. Ary izy nanontany azy teny maro fa tsy namaly teny azy akory Jesosy. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna nijanona teo dia nitompo teny fantatra iampanga azy. Ary Heroda sy ny miaramila namingavinga azy ka nanao azo fiomezana. Dia ny ampakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary tonga mpisakaiza Heroda sy Pilato tamin'izany andro zany, kanefa nifandrafy izy roa lahy talohan'izany. Ary rehefa nasain'ny Pilato nivorina ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka dia hoy izy taminy, entinareo atsy amiko ity lehilahy ity toy ny nampihodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo, nefa tsy hitako izay eloka n'ity lehilahy ity. Amin'izay ampangalareo azy, tsy anadia Heroda koa azy fa namerina azy ho atsy amintsika izy. Ary indro sy nisy zavatra natao izay tokony hahafaty azy, sy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy dia alefako, fa izy rehetra nianso mafindray miredona na hoe vonoa io ka Barabasy no alefasy ho anay. Nefa nataony tao an-tranomaizina io Barabasy io noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonoan'olona. Ary satria tsy ny Pilato alefa Jesosy dia niteny indray izy fa ny olona nianso kosa na hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy, fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako izay eloka tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy dia alefako,
fa niazo tamin'ny feo mahery ny olona ka nangataka ny anomboana ny Jesosy amin'ny hazo fijaliana ary nahery ny feon'ny olona ary Pilato dia nanjidy anao izay nangatainy ary dia nalefany ilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonoan'olona satria io nangatainy fa Jesosy kosa natolony ataony araka izay sitrapony nanomboana ny Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Eto amin'izay sika dia nohy tsara ary raha nitondra ny Jesosy izy dia nitana lehilahy kereniana anankiray atao hoe Simona izay vao avy any an-tsaha ka namitondra iny hazo fijaliana iny anaraka an Jesosy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy fa Jesosy nitodikazika nanao hoe ry zanaka vavy ny Jerosalema aza mitomany ahy fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo fa indro avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy miteraka ary ny nono izay sy ny noanjasy dia ilaza amin'ny tenomboatra hoe izy mianjera aminay ary amin'ny avoana hoe sarony izay fa raha ataony amin'ny hazo maitso zany atao ahoana amin'ny hazo maina ary misy olon-drasy roa lahy nentina hiaraka ho vonoina aminy ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ekarandoha izy dia teo no namonona ny Jesosy sy ireo olon-drasy ireo ary ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany ary hoy Jesosy raiko mamela ny elo fa tsy fantany izay ataony dia nataony Loka no fizarany fitafiny ary ny olona nijanona teo ka nijerina na hoe namonjy ny sasany izy aoka ho vonjeny koa ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra dia ilay ny odiny ilay no fijiny zafady dia ilay no fijiny ary ny miaramila koa ny ome azy dia nankeo ka nanome azy vinaigitra sady nanao hoe raha ianao no mpanjakan'ny Jiosy sy vonjeo ny tenanao ary ny soratra teo amboniny nanao hoe ity ny mpanjakan'ny Jiosy ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy naantona teo ireo dia niteny rasy azy ka nanao hoe sy ianao va no Kristy vonjeo ny tenanao sy izay fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe mo ianao koa va mba tsy matahotra n'Andriamanitra na dia izao samy voeliko izao azy ary marina ny anamelohana antsika satria nandray ny valo ny asa nataonsika isika fa itsy lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza ary hoy izy Jesosy io tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao dia hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminao marina tokoa anio no ionanao amiko any amin'ny paradisa ary rehefa ho tokony tamin'ny ora fahenina dia maizina ny tany rehetra ka nahatra hatramin'ny ora fahasivy izany satria ny amaizina ny andro ary tritra misaraka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly ary niazo tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko eo an-tananao no atolotry ny fanahyko ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy ary ny kapiteny raha nahita izany zavatra tonga teo dia nankalaza n'Andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io ary ny vahoaka rehetra zay vory teo mba hijery izany raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina ny tehatratra fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilia dia nijanona teo lavidavitra mijery izany zavatra izany. Amen. Eto zany dia misy tantara tahaka izao. Amin'ny 12 antoandro ny tompo maty. Tokony amin'ny antoandro ny Pasika. Fa nahoana azy no tsy ankalaizana antoandro ny Pasika hoe tsy azo ankalazaina amin'ny antoandro. Nahoana sy maintsy miditra amin'ny alina na ny tompo sy ny mpianany hoe nankalaza ny Pasika amin'ny alina. Amin'ny ariva ny andry zareo ny alina iny
any Egypta hoe amin'ny andro faefatra amby folo amin'ny arivany andro faefatra amby folo tonga ny andro faefatra amby folo dia amin'ny arivany iny ary ny teny zay lazainy Jehovah Andriamanitra hoe amin'ny andro faefatra amby folo amin'ny ariva no inanana ny Pasika sy ny mofo sy misy masirasira ampiarahana sy ny hevitra masina indrindra tao amin'ny tempoly